Tavaray manolotra hoanao. Hoay irery diampeny ny aloka tefisa ireto avy no hanome aina ny tantara. Eden Stella anjara manitry ny aina miaraka tamin'ny Andorazafy ny aina, Joseph Ratizaparany ary Davidson Cédric. Nandrindra raha teknika Ramsey Tatanta. Nandra Fesinana Totosa Rimand Fanatenana. Hoay irery anisy fotoana hitako anao dia tsy hitako tsony raha tsy afaka fotoana elandray. Tena malahelo be sahady malala. Aza manao an'izany kosa kia mbola eto foana ny ahy. Aleo fa fahanako mihitsy ianao mba hanaporofoako fa mbola eto ao anao. Eo sakafo tsara amin'ny vava kia. Aoare enao koa maninona dia mananao ndray koa. Eo sakafo vava. Tsy tiako hifarana izao fotoana mamitsika izao nefa indrisy tsy afa-manotritsika satria andeha hiasa any ambanivohitra lavitra be any ianao. Ka tsy maintsy mandeha kosa ny ary eny ke. Eny fa aza manandry fa tsy hanadinanao izany ana dia aty lavitra be aty aza ny misy anao. Everiko toy ny eo anilako foana ry any a. Eny ary matoky anao chérie a. Tandremo sao metalatala amin'ny tovavina ambanivohitra any. Aiza kosa kia ataoko inona koa izay tovavy sy ndenda be reny. Tsy atakaloko anao mafatifaty kely izany reny. Tena marina. Tena marina izany. Fa misy amin'ireny angeleso mampiasa ody fitimba hanapapoana olona ray malaza be any ambanivohitra any izany. Ka eny fa tsy ataoko azo aky izany matokisindry. Dia ianao koa mba endry tsara ty andrenivohitra ty so ianao indray ny azo ny fakapanahy ty. Aiza koa mba atovy sanatria. Ka zany eto foana miandry izay fotoana tongavanao na roviana na roviana. Eny ary atovy tsara kiny fianaranao dia rehefa mavita fianarana ianao avy hatrany dia ny rarahany fanambadiantsika amin'izay no tanterahana dia entiko manaraka amin'izay toerana iasako ianao hany aza matahotra ilay herintaona tinga sisa dia vita ny fianarana izay ataoko ka izay ny eo matoky anao fa tsy maintsy vitako amin'ity io. Dia amin'ny herintaona ohatr'izao tsika efa miara-mipetraka. Akinina amin'ny ao ambony izany fa efa manomboka alina sahady ke ty andro ty tokony efa mandeha amin'izay ngamitsika fa mbola naritra anao any aminareo koa matsy. Ie ndao ary tena voko be voko be ny kiboko sady mbola voko fitiavana ihany koa. Zany ie tsara be any izany tsy mahinana sakafo hariva tsony izany rehefa tonga ny hatrany fa tonga dia matory avy hatrany. Ie matory avy hatrany. Tonga ketsika apetraka eto angamby ianao fa tsy ho any an-tranonareo tsony aka sao dia manahirana amin'ny olona ao aminareo koa mantsy. Ao fa jerijereko eto ndre mandra-pisokatry ny vavahady any ie fa malala ahoana ke tsy te aleto atratranao ndray tsy mafoy ianao dia andao ato koa mantsy ianao. Eny ka tomorotsaka zato ranomasinao fa misy inona malahelo anao ako roviana indray vao hitako ianao. Tsy mandeha rapiso maraina moa ianao eny tsy maintsy mandeha rapitsy vao mangeran-draty ao fa miantso anao alohan'ny andehanako dia aza manao ohatran'io moa fa manjary malahelo be koa izany akia tsy haiko fa mila tsozakako ny andaozanao ohatra misy zavatra mitambesatra be izany ao anaty foko izany ie tsara ho fihiniko mafy ny malalako
Ary tena tafalatsaka amiko tanteraka dia zazavavy dia izaniko. Reko mitempo tsy miady eto atratrako ny fitimpony fony. Kosa mikoriana mitava ny ranomasina eto ampaminana. Enika. Mandehana amin'izay miditra ao an-trano sao dia mitaintainy dada sy mamanao. Okey ary andeha. Veloma dia tandremana dia ny fisiko aty andrenivohitra aty a. Eno aza manandry. Atsoko foana ianao hany a. Ie. Raha vao misy rezoara pitso dia miantso anao. Ie. Dia lasa tokoa Enika nandao mbola nitodika kely mijery ahy ihany izy. Sady nanakopakopaka ny tanany. Tsapako tena malahelo azy sady koa nefa tsy maintsy miala eto monjo ny postako any ambanivohitra lavitra be aniko. Kilometatra maromaro miala eto tokoa moa izany tsy maintsy andehanako. Mandra-peona Enika. Izany toerana nanendrena iasako izany raha tsy diso andeha aloha anantiny iny. Tena mba lavitra kosa aloha ty sady toerana tena ngazana be Tranom-bozaka daholo mandrafitra an'ilay tanàna fa tsy dia hopitaly asako ty ihany. Mety daholo koa ary dia hopitaly tiako. Tsisy olona na dia iray ary dia ahoana ny ataoko misy lehilahy iny ka andraso lohany taniako. Oty misy lehilahy mihatsabinga iny izany fa mba iza koa riny to olona voasamba vao hitako vahiny avy any andrenivohitra angamba. Manao anse? Manao ana Ramsia? Eto moa no antsoina hoe Ambohibato raha tsy diso eny tompoko. Fa iza ka ianao raha tsy mahadiso? Zany dokotera Hery se dia voatendry asa ty Ambohibato io. Fa tsisy miasa mihitsy viato ry se misy fa tsy indraindray rasazo ny tonga eo ohatrany namonjy mivadiny any ankazo mity izy. Zany ve? Dia hono azafady? Ahoana Ramse? Dia isaky ny inona zany ny tonga eto izy raha tsy mahadiso ka? Isaky ny larobisy zoma izy ny tonga eo ka. Dia ahoana re zany nefa ny tsy manana toerana azo aman-tanana ty tsy olo-patatra ihany koa aty na dia iray aza nefa ny andro ary ty mbola latsinainy. Afaka mampandrosanao aloha izay dokotera mandra-paha. Fa nay voaloha nanarako nay vao faly mahafantatra ny serina fa raha ohatra hoe tsy manahirana anareo dia misaotra betsaka fa dia any aloha zany ny vantanako. Tsy manahirana re zany dokotera. Olona hitsabo anay anie ianao ataonay ahoana moa nanaranao? Andao rehefa tsy andrefana kilasy ny tranonay omeo afa entiko ty sakosinao ty eny ary sia ty ary tsy ny hafahafa tamiko za ty tovolahy ty fa dia nanolo tena nampy tena ty amiko daholo ny maso nretaka izy maro be reto marina. Mety gaga angamba zao izy ireo mahitako. Olom-bo vaovao samba ny vohitany masony kosa ve moko. Andeha atsakarano amin'izay ary dada mandehany dia tandremo variana indray mbola makiandro sakafo hariva mantsy. Endre vetivety fotsiny dia miverina. Ry dada koa dia efa masosotra mihitsy ka. Fa zavy izany dia tsy mba afaka hiresaka amin'ny ankizy namako mihitsy. Fa izako ty lehilahy miaraka aminay ty to lehilahy bogosy be. Fa iny avy any andrenivohitra angambako. Iny Zarasoa marina. Andeha haka rano angamba izy zany. Zarasoa andraso aloha vetivety Manahoana ianao? Izy akiny dokotera Hery
hiasa eto amintsika izy nefa ne tsisy olona ivatanana eo amin'ny hopitaly dia ivahiny eo amintsika aloha izy mandrapay dia izy kosa ny zarasory dokotera hery faly mahafantatra anao tompoko tonga soa aty aminay zaniko eno sia za koa faly mahafantatra anao dia faly malala ny zarasoa zany fa ao ve aloha dadanareo sao dia mba tokony any aminareo mantsy dokotera aloha nandeko hitandriany anefa ao aminay somary teritery kely ihany sady be olona ka sao dia tsy mety amin'ny dokotera zaniko aza manasy efa mety amiko foany rehefa tsy manahirana anareo fotsiny dia efa mety amiko afaka miafikoa ane mandrapahy aza manary ianao dokotera fa tsisy manahirana anay mihitsy ane mifandraisana anao zany ao aminay mantsy somary teritery kely fotsiny ny ao amin'ny zarasoa mantsy mba malalaka ihanyko izy mianaka ihany mantsy mipetraka ao ay kosa ndao ary verina vetivety any an-trano fa mbola maika tsaka rano koa mantsy fa tsisy rano any eny ry sia azafady fa hony marina ho ahy tsy manahirana amin'ny rainao ve aloha ny fisiko ka aza manahy ianao dokotera ndao ary Dada ahoana ry zarasoa misy vahiny tsika vahiny mandroso dokotera mandroso izy are io anaka mipetra dokotera eto saotra indrindra tompoko manahoana tompoko salamo miala tsiny raha manahirana anao zay ry dadarakoto sa mantsy fa tonga eto amintsika ty olona ty dokotera hery ny anarany dia voatendry asa eto amintsika izy nefa ne raha malala ihany fa tsy eo raha sazy dia tsy mahita hivatanana izy zany tokoa re tompoko araka ny fanambaranay fite moa dia dokotera hery ny anarako azonareo antsoina ihany koa hoe hery fotsiny dia efa mety avy any Antananarivo izay no mipetraka fa voatendry asa ty ambanivohitra lavitra be aty amoko ay ve tonga soeto moibato ianao zany dokoterako dia faly mandray anao zahay makasitraka re dadatorakoto raha ny fandrosoanao ato amin'ny tokantrano kosa dia tsy mampaninina fa mahafaly anay mihitsy azako zany tsy sanatria kory tonga namana zay vao mavomavo araka ny fomba fiteny mahafinaritra dadarakoto ka zay zany ry dokotera ato aloha zany ianao mipetraka mandrapako mino fa tsy maintsy tonga eo raha sazy iny amin'ny alarobia makasitraka be dia be ry sia nareo dia tena misahirana amiko ery fa iny tsy napozina moa ny tenako tsisy tokony isorana dokotera mba ento makany any efitrano io etanio ry zarasoa reto endry dada dia malakilaky ianao fa tsika mbola hikarakara sakafo sady mety reraky ny dia koa ane izy alo izy mba hitsotrotra kely ao zay aloha reto fa mbola andeha mbola maika hikarakara sakafo nombo koa moko mandalo eo foana rehefa misy fotoana ao ambadika andrefana kely ao ny tranonay ry dokotera eny ry sia misaotra indrindra ao rehefa entiny zarasoa any aminao ry izy rehefa misy ilainanao eny re zay fa lasa aloha andao ary aterina ny any evitranonao ianao dokotera ao fa bataiko ny entanao ato aloha ianao dia tia mifandrinanao raha mba te hitsotsotra ianao andrasy famboariko mahafinaritra ke ty aminareo mbola madio tsara ery ny rivotra sy ny tontolo iainana za koa dokotera hitako zay fa aveloko aloha ianao eny ary makasitraka anao tena mahatrotra aloha ny olona ty tsy napoziko hoe mbola madio vobe toy izao tsy nisalasala kory ry zareo tamin'ny fandraisana fa dia niraisiny ampitiavana tanteraka mihitsy zarasoa tovavy manodidina ny 7 taona angamba izy iny zarazara fihodirana mirandrana ny volony misikina lambahoany izy sarika dia sarika ery ilay tovavy fa ohatra ny hoe mbola ao anatin'ilay fahamenarana angamba dia tsy mahajery ahy mihitsy anyizay ianao rinika ilay tovavy tena tiako sady tia
latsaka ny ranomasiny teo ampandozana omaly ariva. Roviana ry zeo mba hifankahita indray e. Ny tambazotrako moa aty Ambohibato tena manahirana beko. Tena mbola lavitra ny fandrosoana tanteraka ty. Ty tongotra adiny telo be zao kosa ary moa miala ny taxi brosy nandehanako teoko. Amin'ny fomba ahoana moa ny ifandraisako amin'iniko amin'izany? Dia ahoana ny atao amin'ny vahiny manakajy io ry dada? Ny amin'inona rehetra zany a? Ny sakafony sy ny sisako dada ko. Izay misy eo re raha mihinana fa inona ary ny azontsika atao eo e? Ny andro ty efa hariva. Ka atao mamenatra be ange. Ny inona ka? Ranom-bomanga ve ny aroso azy? Aleo fa hisambotra koa atao laoka hariva ka. Ka mandehana ary aleva le akoho maintimainty iny e. Iny re vetivety a? Ie. Iny tsy napozina koa moa ty dokoterako. Jery any ty zanako raha tsy mikoropaka ery misambotra an'le akoho atao laoka hariva e. Miara mazotomana daholoko. Io re mba vomanay dokotera. Ianao koa moa ty vahiny tsy napozinako. Dia tena miala tsy indrindra re dada Rakoto fa dia manahirana anareo loatra. Aza manany amin'izany re ianao fa tsy manahirana anay izany a. Hitako. Maso to dia raisitony any aminareo ihany ny ety aminay e. Aza mihafahafa mihitsy. Misaotra re. Ary zara soa izany anie ry dada Rakoto ohatrany tsy dia be teny ery e. Zaho koa e. Hitako. Mety mbola menatra anao angamba le zanako dia tsy teteny firy mihitsy. Izay angambako. Tena miresaka anie raha izara soa e. Hitanao eny foana e. Fa zao dokotera. Aza mihafahafa aminay mihitsy ianao raha misy ilainao a. Zay zara soa a. Dia mba hampifoany dokotera raha misy ilainy na manahirana azy. Aza manary ry dada. Dia misaotra indrindra sahady rery zareo ny amin'izany a. Zara soa. Misaotra. Tsy mahajery ahy mihitsy izy fa dia mitanondrinondrika ao foana. Fa manenina ry any tao tsy mahazo aina mihitsy e. Ohatrany matsiaro menatra be izany ahy atao anatrehan'ity dokotera ity. Ohatry. Fa inona koa ty mahavariana anao anaka? Toa lalovina fotsiny ny le sotro e. Ohatrany efa voky ary dada. Efa ninana mangazy tany amin'ny to mantsy ahy teo. Tsy mbola ninana ninina izany akory anefa. Fa tena tsy haiko e. Tsy haiko izay mahazo ahy fa tsy matelina mihitsy aho. Atao foana ny sakafo dokotera. Sao man tsy mahatsindrotsy eo fa lava ingeny ihany le. Hita ho aho. Na zaho koa zany ery zareo tena efa voky e. Tena misaotra betsaka anareo re ny karakara fa dia Andriamanitra manakare-pahasoavana nonitra ny lany. Tsisy fisaorana re dokotera. Ao re zara soa. Aoreo ireo lovia ireo dia andana tery matory any vahintsika fa reraka. Zara soa. Ahoana ry dada? Fa inona foana ty mahavariana anao e. Azafady. Inona koa ary ty mahazo aty e. Zara soa. Zara soa. Fa inona foana tsy mampatory anao ato e. Toa mivadibadika fotsiny ty anao. Misy olana nga? Ary dada, tsy maninona fa tsy mahita tory fotsiny. Tsy fomba anao mihitsy zao anaka, inona mahazo anao? Efa hisasaka anie ny alina e. Tsisy atoriana mihitsy ianao. Ka tsy haiko ry dada izay mahazo ahy fa ohatrany tsy mahita torimaso mihitsy aho. Sao dia mba maninona? Mieritreritra ny dokotera ka. Mba moramora ry dada fa so anaitra azy eo a.
ao an'hevitra ambadika ao ane izy matory sady tsisy idirany izany koa. Fa inona izany ka? Tsy zazakely tsony ny ary Zarasoa e. Mahalala ny setroka sy ny tomany. Maninona no tsy fombanao mihitsy zao hatramin'izay raha tsy hoe nisy any dokotera nga? Toa marina ihany izany tenin'ny dady izany a. Lasa mieritreritra an'ilay vahinay foana. Tsy haiko hoe fa maninona sa izany ve ilay antsoina hoe latsa-pitia? Aza fienina re raha misy olana. Azonao hitarainana ny ahy e. Hainao fa za sisa ny eto fa nyreninao tsy eo intsony. Dada, ahoana anaka? Tsy haiko izay mahazo afa tsy mety afaka atao tsy-haiko mihitsy ny endriko dokotera. Lasa mieritreritra be azy foana. Inona mety ho dikan'izany ry dada? Zay ary le mpanapoziko. Inona? Latsa-pitiavana ny dokotera ianao anaka. Izy aloha tsy ratsy fa tena bogoso nareo tanora kehitriny a. Nefa dia efa faodin'izao izany pitiavanao azy izany. Arary fofotsiny eo ianao. Fa ahoana kosa ry dada? Tsy manam-pitiavana anao izany izy. Azonao? Ataon'inona ianao izay tambany vohatra kely io? Andray kosa ry dada, diso manambany loatra ahy ianao izany. Marina anie izany teniko izany e. Tsy ho taitra aminao izany raha dokotera. Sady izy koa hoe tsy efa manana fofombadiny any andrenivohitra any e. Dia inona izany no tokony ataoko ry dada? Ny azonao atao dia mampionina ny fonao. Adonao izy anaka fa kararo ny fonao fotsiny a. Dada. Hatray. Fa inona koa mampitomany amin'izany e? Fa sambana ny ty olona vehatra dada dia izao sahady ny mahazo ahy. Pititsy mifamaly inona ny anareo ka? Mahereza rery zanako a. Ary matoria amin'izay ka? Tsisy atoriana mihitsy. Marena sahady ny andro marina. Za zany nefa tena mbola te atoro be mihitsy. Efa tamin'ny 12 sasany alina angamba iny vao resy tory a. Lasa tany amin'ny hery foana ny eritreritro. Roa andro moa izay no nahalasany. Nefa mbola tsy nandrenesam-baovao foana mandrakitiny androany. Mba nanao ahoana ry izay any? Tsona tsy mety azo antso. Andefasana SMS tsisy valiny. Tsisy réseau tokoa angamba ny amin'ny matoa tsy haintsony izy ka. Dia inona izany ny azoko atao? Inona moa fa tsy miandro izay atongavana e? Fa izany eo ihany fa tia nofoko ality tao mampanahy. Nofoko fa nisy tovavy ny saradala taminy. Tovavy tambanivohitra be izay. Tsy mety hitako tsara ny endriny fa dia misarizoro amin'ny hery io zazavavy io. Ohatran'ny netiny nandehandeha tamin'izany tendrombohitra rakotra vatovato izany io ny hery. Kanjo natosiny tampoka dia nianjera teny ambony vato. Dia teo ny tapaka ilay nofoko. Ny heveriko fa tena marina. Tsy ny diavy tory firy intsony aho tao aorianan'izay. Andeha hiarina teto ambony-fandriana aloha dia hiomana andeha any am-pianarana ka. Akany amin'ny dokotera amin'izay aloha fa efa hitako raha sazy. Ody ô! Naivo, mandroso? Manao andry?
Ary izy dokotera? Mbola ao izy ka. Andao midiry Ay ve naivo e. Ie, za ihany. Manao anareo? Tamana tsara ve vahiny? Salama aloha e. Tamana angambako. Aka ny dokotera mantsy fefa tonga ao raha sazoko. Ie, efa misokatra ny hopitaly. Dia ifindrany amin'ny hopitaly amin'izay zany izy nipetraka. Eny kia, misy efitrano efa natokana ho an'ny mpiasa ao. Misy izay ilaina rehetra, toy ny vilany, ny sotro, sy ny sisa sy ny sisa e. Ary maninona ny tomanjombona be koa izany endrikindry izany ka. Zany erinay fa taratara amin'ny dokotera ny ity zanako vavy. Lainga an'izany kamba ondrinay vo tsisy an'izany. Hita fa zany ny marinako. Voandray zany larinay vikely raha lasa ny dokotera ny Zarasoko. Mba moramora reto fa so eniny eo zany a. Ary indraso alaina any amin'ny efitranony any izy dia ho ateritsika any amin'ny hopitaly esany izy zany. Fa maninona ry amin'ny milo lasa dala amin'ity dokotera ity e. Tao satroko foana ny ahita azy sy hipetraka atao aminay. Mbola resitory be eto am-pandriana izy marina. Mahafatifaty eny izy zany. Raha mba natory teo akaikinao amantsy a, dia fihinona ao amin'ny tananao io. Tsy haiko izay mety hasambarana azoko amin'izany. Tena sambatra. Nefa indrisy mbola ho tanteraka ihany ve zany? Inona ny azoko atao mba hanatanterahako an'izany rehetra izany? Izany ho nofiririnina fotsiny ve? Tsy haiko. Ny azoko ambara sy lazaina aminao dokotera dia latsa-pitiavana aminao tanteraka ny foko a. Raha naivindray tsy misy fitiavana azy na dia kely akory azy. Efa nitory fitiavana tamiko mantsy naivo. Efa nilaza ny akavady hafa zany tsy mety manaiky ny fangatahany. Oay, iny fataitry dokotera. Zarasoa, ainao eo? Ie. Tsy zany fa hijeranao fa tonga hono le raha sazy nandrasanao. Ie, dia hitondranao akeny amin'ny hopitaly izay. Andraso ary aloha fa hiomana vetivety azy zaniko. Ao ambadika ao izay miandry ianao a. Ena kiry Zarasoa. Ato ianao zany mipetraka dokotera. Efa vonon'ireo daholo ny fitaovana ilainao rehetra, dia aza misalasala raha toa ka mbola misy ilaina. Izay Zarasoa mantsy eto foana hanampianako. Dia tena misaotra indrindra ry zareo tamin'ny tsy fisalasalana. Tsy misy tokony hisaoranao re zany dokotera. Aleo fa ampiko ianao anadio ny ato. Jereo anie raha tsy mahaloto ny vovoka daholo ny vilia sy ny vilany tato e. Fa za angamba aloha andery Zarasoa raha mbola hijanona eo ianao ka. Mbola moka ombo antsy aho io. Dia misaotra betsaka ry serinay voa. Mazotosa e dia mandram-peona indray a? Eny, mandram-peona koa nareo. Mafandreto aloha dia avy eo manadio an'iretsy lovia sy vilany rehetra. Zarasoa, aleo raha angamba hifanapitsika reto dia mba vitaingana. Tonga dia sasanao reto fa zahanao an'reto. Eny ary. Dia mba afaka hoentin'ny makeny amin'ny renirano ve aloha za avy eo e. Maniry ny andendeny amin'ny renirano nga hono dokotera? Eny tompoko. Tiako be any mandendeha misasa eny e. Eny ary, andao fa hoentiko mandendeha eny ianao. Makasitraka. Dia hono aky? Ahoana izay? Tena tsisy réseau mihitsy moa zany ety ô. Tô misy ihany hono fa mandeha lavidavitra ny tanàna vao mahita réseau a. Zany? Tsy haiko na aiza miala eto. Ie, fa misy olona tiany dokotera antsona ve? Vadinao? Eny kia, misy olona tiako antsona. Fa za kosa aloha mbola tsy manambady e. Zay ary le efa niandrasako. Mbola tsy manambady dokotera. Tsy maintsy ho ahy ihany ianao. Eo. Arery. Tray.
Fa maninona hono dia lasa eritreritra be ohatran'izao ty izy zara soa efa manambady. Ka mbola tsy manambady mitovitovy azy zany tsikako. Andao atao aingana amin'izay aloha reto asa reto ka maro be koa mantsy ireo raha mbola maindy atsika dia loza atsika asianao miresaka eto fotsiny. Dokotera-ko nafinaritra be le fiarahana niaraka tamin'ny dokotera iny nanara maso daholo ny olona rehetra izay sendranay. Indrindra fa ireo tovovavy vao misondrotra ireo mety efa nieritreritra angamba zareo fa lasako dokotera. Mbola ho avy tsy ho elaka izany tsy maintsy ho arery dokotera, tsy avotsitra tsony. Oay, efa tonga eto ambaravarana kay lozako nandefa eritreritra tany amin'ny dokotera fotsiny. Zao ve ianao vao tonga? Ary iny ty mafalifaly ianao ka? Mba fantatry dada ve ny antony mafaly ahy io izy anao lalako an'izay mafaly ianao any. Ao resao ary anaka. Hitany dada? Tafa resaka foana izay dokotera teo dia nilaza izy fa mbola tsy manambady ony. Mbola tsy manambady izy? Inona le mafalifaly ianao amin'izany ka? Ny mafaly ary dada? Tsy maintsy hitodika amiko ny fony dokotera rehefa hanehoako fitiavana foana. Manompe atoandro mihitsy ianao ty ka. Mba marina ho atoandro iaiza izany nay raha hiaraka amin'ny dokotera ianao ka? Tsy fangamo efa nanaiky anay vo tsy tia azy ary dada. Ataoko inona kosa naivinao tamba amin'ny vohatra mpiarak'andro omby iny. Sao dia mba tsy rariny kosa izany fanambanianao anay izany. Sendra ny dokotera mahadidio avy any andrenivohitra io ianao dia anariny akoho tamatrano. Tsy mahadidio fotsiny fa tena madio ka ary mbola manam-pahaizana ihany koa. Ianao ary andana makakitainy tokotany fa tsy lozana manopy atoandro eto fotsiny ka. Fa dada koa ane izany dia tena tsy azoko mihitsy mafantatry dada ve hoe voninahitra be ho antsika ny rahako amin'io, tsy manopy atoandro velively ka. Zany 8 heures zany Eny ariko tsy maintsy ho arery dokotera na andehanako any amin'ny dadarabe azy. Maninona tsara? Tsy maninona ka, andeha akakitay amin'izay aho Andraso moa zara soa, mbola miresaka aminao ne zahay? Nay tsy te hiresaka aminao tsony ka manimba ny pasiporiko ny firesahako aminao. Fa ahoana kosa dia manimba ny pasipornao ahoana koa raha satria verin'olona fa miaraka aminao anefa tsy nanaiky anao akory. Zara soa, tiako anio ahy ianao zany vonona ny akavady anao ka za tsy tia anao nay mazava angambo izay mitedavy ianao tovovavy hafa mety aminao fa za efa manana ny tiako sy ireny foko. Zara soa kosa ao mokia. Izy ny noko asambatra. Za koa ani afaka mampiadana anao ry Zara soa sady zany manana omby saretiny iny efa folo daholo ny ohatranao. Nay avela ny tanako avelao. Zara soa fa iza nefa izany olona izany dia manana inona koa ny toatakalonao manana ny tsy anananao rehetra izy sady manam-pahaizana. Inona tsara fa iza nefa izany mbola ho fantatro amin'ny andalana eo ihany re izany lasa fa tsy andany andro aminao eto. Zara soa andraso aloha tena lasa tsy nerika tsony izy marina. Dia izay ny resaka ny farany ry dada Rakoto
Lasa rasoa fa efa misy olona tianony. Tsy haiko hoe izy izany olona izany. Ny fa ny tena nanantena anazy ahy e. Tena mampalahelo ahy ty anarina evoko. Tsy hitako izay azoko atao amin'izany e. Izy moa tia manadalana sainy fa tsy vahiny tongina e. Fa izy izany ry Dadarakoto? Izy moa fa tsy dokotera hery e. Dokotera hery? Eno a. Nanomboky ny andro natongavany dokotera iny dia niova tanteraka Sarasoa. Eve? Ohatra ireny olona voapanafody ireny mihitsy izy. Mirediredy amin'ny dokotera foana ny atoandro efa tonga ny alina. Vao maraina moa dia any amin'ny hopitaly any foana mifandaniany andro. Tsy miverina raha tsy ataondro sakafo. Dia toy izany koa ny hariva e. Efa maizina tanteraka vao tonga Sarasoa. Ny atahorako mafy aminy dia ho sombain'iny dokotera iny fotsiny fo fa tsy hanam-pitiavana azy velively iny olona iny e. Za koa mieritreritra an'izany ry Dadakoto a. Tsy hakavady akory iny dokotera iny fa viravirainy fotsiny Sarasoa e. Tena tsy haiko izay azo an'iny zanako iny fa hiezaka ny andresy lahatra azy foana aloha e. Mba hiverenany aminao. Misoatra betsaka Dadarakoto a. Izay aloha fa mbola ho any an-tsaha e. Ndao ariko. Vita sakafonao dokotera? Ay, makasitraka ký Sarasoa. Andeha amin'izay afa sao dia mitaintaina ny amiko aty Dada. Sarasoa, vetivety kely aloha e. Ahoana izay? Mipetra aloha ianao hiara-hinana amiko eto e. Avy eo ndre ateriko fa za mantsy tsy matokana reriko. Tena marina? Eno a, tena matahotra any aho. Fa zao angamba e. Mitandry, ny tena mety a, loaro aloha ny anina dia miara-mihinana. Andrasary e. Reto, tiany ianao dia tiany anahy. Fa atao kely be hono ty anjara varinao. Ao fa pikely a. Zay mety aminao? Sao dia noho eo ianao dokotera fa izany hoe mbola hinana rehefa tonga ny aminay e. Tena mahavoky ity a. Fantatro fa manam-pitiavana ianao ry Sarasoa nefa tsy afaka niaraka aminao a. Efa manana olona nanakinako ny foko a dia ny andreny vohitrany izy. Noho izany dia tsy afaka ny hamitaka azy tsony akery Sarasoa kely a. Taony loazany dokotera nandinika fotsiny. Misy manantena fa manam-pitiavana koa ianao. Izany hoe sa mamboraka ny ao am-ponao fotsiny. Tololovina fotsiny ho ty sotro. Sarasoa, fa ahoany misy inona kia? Fa lasa aiza ny sainao? Tsy laniko tsony ty anjarako ty. Tena mbola vokivoky azy izany. Jereny e, tsy laninao akory le izy. Eny e, avy aloha fa ateriko amin'izay izany ianaoko. Ndao. Toa efa alina be kay aty avelany aty. Sao dia hifanena amin'ny olon-dratsy aty ianao. Aiza koa akery Sarasoa. Hitako. Ny tranonareo anie tsy lavitra e. Sa inona ndray aza ozy indriny atao ka? Atory aty amiko. Afaka matory aty raha tsy mampaninona anao. Maninona moa? Fa le rainao no mety hitaintaina be amin'izanyko. Raha lehilahy hafa angamba ny sindranao ry Sarasoa dia efa nararotiny a. Tena tsy afaka anao an'izany velively kosa nefa e. Aza manany amin'ny Dada ianao fa tsy hitaintaina ny amiko izany izy satria efa fantany hoe aty aminao a. Ay. Ye. Ka raha tsy mampaninona anao ary dia mijanona fa namboatra fandriana eto ambany eto dia eto ambony eto ianao izany matory. Ny vehivavy mantsy mifanajy. Kosa e. Aleo izany eo ambany fa tsy maninona. Andraso ary aloha amboarina ny fandriana dia hita eo e. Tsy mety azo tory foana Sarasoa.
lozana mivadika tsy dia mivadika ry fotsiny. Zarasoa, fa misy inona ny tsy matory foana re? Tsy haiko fa ohatrany tsy mahita tory mihitsy mangatsika be koa eto ambany eto. Zany ka mekara reto e, so zay mba hitanao torimaso kely. Toa mampalahelo aho mantsy ianao ko. Misaotra. Eto zany. Inona koa ary tena azo ahy? Olona tsintsinina kokory dia iraisako matory. So dia mba tsy mety ary zao ataoko zao. Dokotera. Ay, tena misafosafo ahy Zarasoa. Zakako tsonka. Zarasoa. Inona koa ary tena ataoko ty e? Tena mifona kirenika. Tsy natandrana ny voaty izay ny fanaovantsika. Dokotera, tia tokoa ve ianao? Zarasoa, mba miangavy aminao ahy. Every tony tsy nisy ireny rehetra vitantsika alina ireny. Tena mahatsiaro menatra anao tanteraka. Tena mifona kiry Zarasoa. Tsy azoko. Fa inona no tena hatongavana? Tena tsy afaka miaraka aminao tsony ary Zarasoa. Fakapana sendra nandalo fotsiny ireny. Dokotera. Zarasoa. Dia vitanao ve miteny an'izany amiko? Tamin'ny foko manontolana eny nanolorako anao vatako e. Ka iny e? Tiako ianao. Papinao Fa tsy afaka manao an'izany tsony satria efa manana fofombady any andrenivohitra ry Zarasoa. Maninona tsara hoe? Zany akia, efa misy olona miaraka amiko any. Aleo mba atao toy ny tsy nisy ireny zavatra vitantsika ireny akia fa tena afa-baraka marina mafy a. Ay, mpandainga ianao. Nilaza ianao tamiko fa tsy misy an'izany izy. Dia mieritreritra koa nga ianao fa vitany hoe evertony tsy misy ireny rehetra ireny. Ka tsy hitako anie izay atao anao e. Tsy azo terena toy ny voalobojaza koa io fitiavana io. Tsy manam-pitiavana anao any tena marina e. Dia efa lasako ianao zao. Tsy afa miala amiko tsony. Mandehana anao mivoaka ry Zarasoa. Maika iasa. Andeha tokoa fa tantara mitony atsika e. Zay ravako Bisou. Sy mba mitapitsy. Gaga ny hafa ataona anaiky izay zavatra tiany atao foana nandritra ny alina iny. Ohatran'ireny olona voam-panafody ireny mihitsy ny tiana azo ako. Zao be ianao vao malala miditra ny trano e. Sa efa lanenatra mihitsy. Azafady ry dada, tafatory tany amin'ny dokotera. Sao dia mba tsy rariny kosa zao ataonao zao ry Zarasoa. Fa maninona ka? Fa maninona ka? Dia tsy menatra akory ianao midea kosa amin'izao olona mbola tsy vita ninnininy zao akory. Dia ahoana raha beboka amin'izany ianao ka? Sady raha fahitako an'iny tsy vonona ny akavady anao akory. Aza matahotra dada e. Tsy maintsy makavady dokotera. Ho hitany dada tsara ane e. Satria afaka manera azy amin'izany ianao Ho hitantsika eo e. Tsy afaka ny miala amiko izany tsony ianao ry dokotera. Efa hay ianao ho arery. Manana herinandro tsy anarana ty. Fotoana tsara zao andehanako mamangy any hery. Ho anontanytanyko olona eny amin'ny stansiona tsara ilay toerana misy azy dia tsy maintsy makany tena malahelo azy mafy mantsy nefa tsisy azony ifandraisana mihitsy. Tia nofo ratsy miverimberina amiko matetika tia koa tena mampanahy be miverina matetika ao anatinao foana ilay zazavavy manadala ny hery fa misy fotoana fotsiny mamonjy renirano ny zareo dia natosiny lasaka tao anatin'izany renirano be izany hery dia teo nitapitra ny nofoko. Tsy andry amin'izany mihitsy ny saiko ka
tsy maintsy mamangy azy ary tsy maintsy hitako izy. Mila mifanatry tava aminy aho. Ty tovavy efa ny anamiko ty. Tao olona avy any andrenivohitra raha zao fijeriko azy zao. Ty misy olona efa ny anamiko. Aleo fa antoniko ny toerana misy an'ilay hopitaly. Manahoana? Salamo. Azafady ange afaka mba manontany zavatra anao ve ahoana nga zay? Fa izaka enonao raha tsy madiso? Enika ny anarako. Avy any andrenivohitra dia amangola amin'ilay hopitaly Ambohibato. Afaka mba atoronao avy hoe aiza ho aiza eto? Amangola amin'ny hopitaly? Ie. Misy mararina sa avanareo sa? Ka tsy olona marary akory fa olo-kafa mihitsy. Fa mba azoko fantarina ve aloha hoe izy? Fantaniana re zao. Tena marina re dia fofombatiko ilay dokotera miasa ao dia hamangy azy Maninona tsara? Iza ny fofombadinao? Tsy, fa tao taitra be ianao. Fa misy inona nga? Anka. Tsisy ninina fa gaga fotsiny aho hoe fofombadinao dokotera. Eny re fofombadiko izy. Ay, veloma re ianao e. Fa ohatray. Tonga dia nirifatra lasa izy marina. Tsy mivaliny akory ny fanontaniako mahakasika ny toerana misy ilay hopitaly. Aleo ranga manaraka nyity lalanyity foana dia ito rehefa tonga ny lohany ho anontaniako olo-kafa indray rehefa sendra olo eny an-dalana eny Tonga ty Ambohibato mihitsy izany ilay fofombadin'ny dokotera avy any andrenivohitra. Ho hitantsika eo izany. Izay iray asika tompony. Tsy mahalala ny Zarasoa. Afaka miditra indray manarako. Manahoana dokotera? Ay. Marary anao dia tsy maintsy mitsabo tena. Enika, tena ianao ve io? Eny tompoko. Toa tsy mampino Tena zaho mihitsy ty. Tsapao ny tanako raha tsy mino ianao. Tena faly be aky renika. Vao nieritreritra niverina any andrenivohitra mihitsy ny aky kanjo indry tonga tampoka. Ka sandrenesam-baovao mihitsy ianao dia tsy maintsy nanolo tena nitsidika anao aty fa milamina tsara ve aloha izany asanao aty izany? Eny aky azo ambara ihany aloha hoe milamina fa tsisy olona tsony ve ao ivelany ao? Ie, tsisy tsony fa zaho sisa ny tamin'ny laharana farany. Ay, tratra farany aleo aky fa anidy an'ity birao fiasako ty vetivety fotsiny dia makany amin'ny efitrano fipetrahako tsika avy eo dia ahoana aky? Inona ny vaovao any andrenivohitra any? Tsisy vaovao fa nanana herinandro sy ianarana dia nanaratra nakaty aminao. Izany? Fa tena saika tsy tongako ilay lalana. Zazaky tena mbola tsy mino mihitsy hoe tonga atika indriko. Tsy maintsy tongako satria te ahitanao ako. Izany eo. Avy tanjavatra ny aty fitiavan'ity ry tena tsapako loatra izany. Tsapako ihany koa akiko. Nanonofo ratsy matetika anao foana. Nofo ratsy? Fa nofo ratsy ahoana koa aky izany?
hoe misy tovovavy manatalanao izany o no tena atosin'ny teny Andrendrano ianao teny Anjeratany. Dia nisy fotoana koa manonofo niakatra amin'izany tendrombohitra feno vatovato be izany dia natosin'ny tany koa ny ianao. Zany? Tsindrimandry ve sa Zarasoa? Mba havakoaka izany nofon'ilay izany nefa tsisy marina akory aloha e. Ay, natahotra be fahita ny hery. Nisy tovovavy zarazara hoditra izay fanena tamiko dia mba nanontaniako ny hopitaly misy anao fa ohatry ny hafahafa be izany izy. Fa hafahafa be ahoana ka? Tsy mivaliany akory ny fanontaniako fa nindrifatra ny ala fotsiny izy. Mba hafahafa tokotra izany ekiko. So dia mba hanina fanena tamin'ny Zarasoa tany azika alahenika keliko ty. Avelao aky izany ho any andao aloha tsika sanao hiala sakafo fa sao dia reraka ihany koa ianao e. Sady mino fa noana zao ianao sa tsy zany? Ie, fa aleo aloha misasa fa tena feno vovoka hatrany an-tampon-doha. Marina aky izany andrasa ry fa hanaterako rano amin'sio any ry avy eo e. Tonga dia makanesa ao amin'ny dosy. Ao ny dosy ao ambadika ao. Ie. Mangatsika lesa aty aminareo aty ka mba marina moa. Eny akiko fa aza matahotra ndre ndry nefa eto anilako e. Ao fa fiheniko malalako dia amin'izay mahazo hafanana tsara. Niarana torosahantsika nefa mbola tsy vita ninina akory. Ka moa maninona izany raha voatandritsika fotsiny anieny fa kapanahy kiry malala dia mety foana io fiaraha-matory io e. Sady za koa anie tsy lalao anao fa tena hakavady mihitsy fa inona ary izany feo hafahafa be any an-tokotany izany ohatrany hoe feo amborondolo sy kary tohatra malemy hafahafa izany koa vatako marina. Ery fa inona izany? Matahotra be fa inona izany e? Za koa araky mba gaga. Tena mpamosavy izany marina. Tena kotrokotrohany foana ny varavarana. Ay ve misy mpamosavy aty ambony bato e. Tena tsy naposiko indray ty marina. Tena hitsangana aloha. Kay nefa tohatra malina tsy afa-mitsangana ny lohaloko izany. Inona no ataoko? Zay efa lasa sady tsentsony koa ny feony. Enika efa lasaka izy fa ahoana izao ery mpamosavy le teo sa inona? Ie, mpamosavy. Mbola sambany tonga taty amiko izany mpamosavy izany hatramin'izay. Nga? Tsy haiko hoe inona ny antony. Sao dia mifisiko aty ny titiny dia ahoana? natonga azy nakaty aminao. Raha ny henoko teo mantsy dia hoe tsy mila ny tovovavy avy an'Andrianivohitra io. Mazava ho azy fa izany tiany ambara teo. Tena tsy haiko intsony izy tiana tao fa ianao aloha tsy afaka misaraka amiko izany. Niza tsy faly, niza faly. Dia inona no tokony atao sao matiny eto sika? Iresaka amin'ny lehilahy mahery eto an-tanàna kiary enika dia tsy maintsy fantarina ny ambadika izao fampitahorana antsika izao Ay. Ary matory amin'izay fa tsy mino fa tsy miveriny intsony iny. Ozy ianao fa mpamosavy angely teo e. Tsisy atahorany fa ery hafa no mitondra azy. Matoriaka io fa tsy maintsy mahita vahaolana foana tsika ara-pitso Eny ary.
Zarasoa, andro amin'izay ody fepavidy reto ka ohatra tory tetika izy marina atra tia tanimbola hoe dia toromaso foana. Zarasoa! Dada, ahoana hoe? Andao ody fa inona mihitsy no mahazo anao ty sao dia mba sao dia mba manina ry dada? Sao dia mba bevoka n'iny dokotera iny ary ianao. Tatoato izay ianao dia lasa kamo be foana mantsy ianao. Tsy bevoka izany ary dada. Fa inona fotsiny ny antony ka? Sa tsy ampy torimaso rehefa amin'ny alina? Ka za aza matory be mihitsy amin'ny alinako. Mahagaga mihitsy ianao ty ka, ary nisy olana anao teo aminareo sy dokotera ka. Tatoato izay mantsy ianao ohatrany tsy nazoto nandeha tany aminy. Tena marina ry dada dia nisaraka sahady izay Nisaraka? Ie, izy efa manana ny fofombadiny. Tonga ho aminy ao ilay tovovavy. Fa na eo azy izany rehetra izany dia tsy mahasakana na tsy hiady amin'ny fitiavako azy. Tsy avelako an'izany izany dokotera fa ho arery. Zay ary lefa napoziko izay. Tsy hakavady ianao izany ny dokotera iny fa atao ny kilalao fotsiny ianao. Mahaiza re tsy mionona. Mbola eo na vonina n'ity anao foana. Tsy omeko an'iny zazavavy izany dokotera. Tsy maintsy arery dokotera. Sao dia mba hipolasa dala ary ianao ty tony tsara ihany ny fo rehefa tsy ho ahianao ry dokotera dia tsy omeko an'izaniza koa. Tena misy manadala tokoa ianareo dokotera. Eny ry vao tonga ilay fofombadiko dia io tonga nanadalana io indray ilay mpamosavy satria ohatrany tsy faly amin'ny fahatongavany mihitsy ny ngamba. Ay manambahiny ianao dokotera. Dia aiza izany izy izao ka? Ao an-trano izy ka. Ay miaraka amin'ilay rasazy mpiara-miasa amiko. Mino fa andaitra amin'ny fandrika izay nataontsika dia hibaribary amintsika eto ilay mpamosavy tsy vaniny iny Tsy maintsy azontsika iny dokotera. Ka izay indrindra ry Aiza mifanota faty izay efa napetraka eo ambaravarana koa anefa engane raha nambara mantsy dia mbola hiverina hoana izy ary anakorotana anay foana. Tonga amin'izay mbola hiatonika lao tsy vaniny mivoatena tao. Rasasy dokotera sa manao fandehala-betra amiko indray io fa tonga any ianao dokotera. Io manantona amin'ny farafarany io. Andao tonga dia samborintsika amin'izay. Andeha sambotra mpamosavy ve? Aieko. Fa nga tsy mihosotra menaka izy ireny dia samborina hoany. Nga mety azo samborina ireny olona malama be anie. Andao aloha hita eo izany malama izany. Aleo tsy manan-kitabany zareo ambadika tsika. Sao manko ianao dia lasa mandositra eo io. Ianao avy any atsimo fa zava aty avaratra. Andao ary? Ay andao. Andriamanitro, fa ina ary ny tranga amin'ity alina ity. Ta io izay rehetra. Indrindra fa ilay malalako any ivelany any amin'izao alina maizina be izao. Matahotra mbola anjany tsy miala ao ambaravarana izany foana ilay mpamosavy. Raha sazy aza moa ity tsy mihetsika eo am-pitoerany. Latsaka hatramin'ny pipi amin'ny mihitsy. Tatrako tena androany. Tsy afa makaiza tsony tapahako avy hatrany ty tanany ty raha vao mihetsiketsika eo Tazoma fa ohatrany mbola mikitonina be ane izy zany zay fa azoko ny volony hoaiseho ny afteny tsy esy mifonafony zany eo rikala tsy vany ty tsy misy avery zany eo raha nay fa tonga dia atao vahita tonga dia tazomy tsara vahita tsara tena ohatrany olona fantatra nity izany tsy loko tsara hoe nitariany dokotera hoe Zarasoa Zarasoa fa ahoana
fa ahoana kizao ah. Rea aza finoana dia aza laina baraka koa. Ka lazao anay raha ny anton'izao hoe lazao anaingana ho ah. Tratra marina le mpamosavy andraso hoe mba jereko ndao amin'izay voakitsika raha sazy a. Dokotera, mifona fa fitiavako anao daholo ny antony nanaovako an'izao. Mamela azy dokotera. Fa ahoana ry zara soa? Tiako loatra dokotera dia namonjy olona mahay hody fity ireny a. Mba ambaboko any dokotera. Dia zao lasa mivoakala izao. Fa io izany le mpamosavy mampatahotra anay foana. Dia io ihany koa le tovovavy mifanena tamiko ny havina be raha vao nalala fa andeha hamangy any dokotera. Mifona ry tompoko. Aza laina baraka fa aoka mba ho tsy ambaratelontsika rery sao zavatra izao. Tsisy an'izany. Tsy maintsy aseho anay amin'ny fokon'olona ianao. Mifona re a. Nay voa tianao ne ahy Tsy afaka manambady mpamosavy ary zara soa. Nay voa atalana ny ianao kazakao mitetika nanambady dokotera kinanjo lasa mpivoakala. Nay vo fa inona loatra nefa ny tsarotroka nandrisika anao ampiasa an'izany hody fity izany e. Satria nanampiavana ny dokotera nefa fantatro fa tsy ho tia mihitsy izy. Dia ny hody fity hitako fa olana azahoako azy. Tiako ahy irery sy tambarako amin'olona izy. Dia izao mivoakany io. Voa netony nodinao hivoakala ianao. Sady lesina ho an'ny tanora izay mbola amin'ny ampiasa hody ratsy koa ane zao mahazo anao izao e. Foana ho aza. Dia izay nahazo ny zara sory dadarakoto a. Mbola voatanany amin'ny borao amin'ny fokotany ihany izy. Andray kosa ry anaka dia lasa mpamosavy ny voakala ianao satria nalao hody fity a. Efa naposika any izany satria matetika ianao no rendremany torimaso foana rehefa atoandro. No heveriko fa mitoejazy ianao kinanjo zavatra hafa tanteraka no tao ambadika izany. Dia ina ireny tokony atao amin'izany ry naibo a? Tsy haiko aloha izay azo azy fa sara raha tsy nataon'ny olona fitsaram-bahoaka teoko. Tena marina tokoa aloha izany e. Zara tsy tratro ny fitsaram-bahoaka ary. Dia tsy nanam-pitiavana ny zara soatsony izany ianao ry naibo a? Mbola ho hita eo re izany a. Ho hita eo rehefa aorianao sao mantsy mbola mivoakala foana iziko. Mahatahotra ny anambady mpamosavy anie zary dadarakoto e. Marina aloha ny ianao izany fa aza manahy ianao fa raha vao tapaverina eo izy dia asaiko mandoro ny hodiny io. Fa ahoana marina ny tovovavy iny rehery a. Efa nisy tantara hafahafa izany teo aminareo. Mifona kiafa tsy fananiko le izy a. Ohatra ny entin-javatra fotsiny izay teo ampanatanterahana an'izany zavatra rehetra izany akia. Ay, mety tratra ny hody fity izay nampiasaina izany ako. Aza manahaka indray fa ndray alina izay ihany any tratrany fa ny ampitso an'iny dia efa tonga saina tanteraka. Sao dia mba tsy rariny kosa lesy a. Dia efa niarana tory tamin'ny mpamosavy iny izany ianao. Marikoriko be azy izany. Dia tovovavy ohatran'iny kosa ve?
Tena mahatsiary rekoreko tokoa ka ankehitriny a. Tena tsy nieritreretiko e. Mamerina amin'ny fifonana kirenika. Aza manandry efa ho anao rery ka manomboko izao a. Engane tandremo amin'ny manaraka tandremo misaotratra ny ody fity aty ambanivohitra lavitra be aty indray. Marina izany hivavaka saina ampinoana mba tsy hotrarany izany intsony tsika sy ianao. Za moa izany. Ie mivavah foana mba tsy hanjakan'ny asa amin'ny maizina. Marina k'izany a. Ie dia efa rery ianao dia tsy omeko an'izaniza intsony. Dia molotra koa tsy omeko an'izaniza intsony fa rery. Ho ahy irery dia ampeny ny aloka Tefison. Reto avy ny nanome aina tantara. Eden Stella anjara manitry ny aina Niaraka tamin'ny Andora Zafiniaina, Joseph Ratizaparany ary Davidson Cedric. Nandrindra raha teknika Ramse Tatanka. Nandra Fesinana Totosa Rimand Fanatenana. Ho ahy irery.